Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasina vavimalala no mihaona amintsika amin'izao fotoanano izao efa indray tena ko mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rano amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny groupe izay maresy dia maona fiadan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia faly be mihitsy tena ko mihaona aminao eto androany ary dia tononoko aminao ny fiadanan'ny tompo izay rehetra mandray an'izao fandarana izao dia ny fiadanan'Andriamanitra ny hanapaka anatin'ny tokantranony tsirairay avy. Dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ary teteny aminao hoe raha androany no tonga voalohany eto dia tsika sendrasendra koa no natongavanao eto fa tena hoe fandaran'Andriamanitra izao ary misy tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainanao ko dia maretatra amin'ny farany. Andindray sasany hoe raha antsika eto maretatra amin'ny farany. Za matoky fa ho hitanao ato anatin'izao fotoam-bavaka izao ny vahaolana amin'ny zavatra mety manahirana anao, ny vahaolana amin'ny ho ady izay lalovanao io, ny fanasitranana amin'ny ho aretina izay lalovanao io. Ka dia tahitokontsika rehetrarehetra. Raha vavy Kôdaleony niditra voalohany teto androany hoy ny ten'Andriamanitra hoe misy teny meko andrana vavy Kôdaleony ity ao amin'ny Salamo 7:7. Ole ten'Andriamanitra manao hoe ataovy mahagaga ny famindraponao ny mpamonjy amin'ny tanànao ankavanana izay izay olona miaraka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Averiko, ataovy mahagaga ny famindraponao ny mpamonjy amin'ny tanànao ankavanana izay olona miaraka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Dia ao ten'Andriamanitra mahagaga tokoa ny rana vavy Kôdaleony ny famindrapon'Andriamanitra aminao sy ny fombany anao dia ombanao amin'ny tanàna ankavanana ny fahamarinana izy hiaranao amin'ny fahavalonao rehetrarehetra. Tay tompo Kôdaleony izy nahazo tsodrano raha natojo vavy Marizô, Erikaraka, Tongasoa, Lovlitina, Tay Jesosy, Marina Tiana, Razana Monika, Angelina Diamant, Fianana Rakoto, Erikaraka, Ida Rosemina, Beth Sava, Ranabavlina, artisanat de Madagascar, Tongasoa, Niana Mainsoa, Eliza Tiala, Rala tojo moa efa dia Kadaka Malala, fambiazana fitahina, na Anitra Clarisse, Angelina Diamant, Tongasoa ihany koa, Angelina Diamant, ao ihany koa i Fontaine Lalanirina, Tongasoa, Ranabavy Lala, Yama,
Sondola, Soameva, Verselina, Ratanina Marie Charline, Mapionina, Tina Sirikoko, tonga soa Tina Rakoto Arzaka, Razana soa Sylvie, Eliana Miarniena, Andrina Suzella, tonga soa Mams Randry, tonga soa ihany koa Andoandry, Sondola, Nambintso Macrina, Rodine Marie, tonga soa ihany koa Angelina Diamant, Erika Anatra, Fanila Zavandramanana, tonga soa omaly tena ratsy ny connexion fa androany zany tsara izy matombo sotran'Andriamanitra ena maheno soa ratsiratsy mihitsy ny connexion antsika rehetrarehetra maly isotran'Andriamanitra fa vita so mandeha izy androany. Tonga soa daholo nareo maharetatra amin'ny farany daholo ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Matoka fa tsy ala maneto anao androany raha mahafohy fotoana matofohy andro ohatr'izao mahafohy torimaso dia tsy verivery foana akory fa dia mahareta hatramin'ny farany. Raha nambavitsika zamina niaraka amintsika eto androany hitondratsika anaty vavaka fanombohana. Dia avy eo hitondratsika tenin'Andriamanitra eto ranabavy Marie Hortensine ny Akoety dia vavaka firenena Ranabaviama na Ralatojo arakaraka ny zava-misy. Daholo tsika hivavaka aloha tsika metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ka dia tany tompo ranabavy Zamina anao ny fitenenana. Faly miarahaba ny pastera mivady menakavy ary miarahaba tsikatsika iray koa tafavoreto amin'izao vafoka fiamberana izao. Mbola hiaraka hanondrika ny lohantsika rehefa malala hoentintsika nome voninahitra ny Andriamanitra tsy toha. Ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitro, mbola faly midera mankalazy manome voninahitra ny anara-masinao zahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanako lahatokana. Misotranao zahay Jesosy malalo satria ny tantananao sy narovanao ny tontolo andronay Jesosy ka nahatratro izao alina mangina izao. Ary vita soamantsara ny tontolo andronay Jesosy malalo tafavoreto zahay amin'izao alina mangina izao handeha hanome voninahitra anao. Nefa Jesosy ny alina mangina moa nataonao hatorianay. Mbola afahanay Jesosy afahanay manome fotoana iarahanay eto miangona eto Jesosy amin'izao alina mangina izao. Koa dia mananitra anao voninahitra ao avondrindra zahay tsirairay tafavoreto Jesosy malalo misandraty ianao satria lehibe sy marina loatra ianao ary ianao rery ihany ilay masina indrindra Jesosy malalo. Eto izay tsirairay Jesosy Kristy tompo tafavoreto Jesosy tena olona tsy mendrika zahay Jesosy Kristy mpanota feno fahotana faharatsiana ny fiainanay tsirairay Jesosy ka hifonana eto anatrehanao zany Jesosy mamindrafo aminay mamelany heloka tsirairay Jesosy mangataky io ranao handrafitra anay hanadio ny fonay ny fanahiny ny tenanay tsirairay. Ary mangataka koa zahay Jesosy io fanahy masina io mba tena hitoetra ao anatin'ny fonay Jesosy Kristy mba hafahanay handray ny hafitra hoentiny mpanomponao eto Jesosy eto zay tsirairay Jesosy tsy ompiany fotsiny an'izay Jesosy fa mpiany mpankatoa ary hahay kajy ny teny zay afafeto faritra ao anatin'ny fonay tsirairay Jesosy. Ary koa reo hitondra ny hafatrao Jesosy na ny vavoka ho an'ny firenena Jesosy malalo ampiteneno izy ireo Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Angatahnay fanahy masiny hanendry ny lelan'izy ireo Jesosy ary hanokotra ny fafan'izy ireo hiteny ny hafatrao izy ireo Jesosy Kristy. Ho teny fananarina fanitsina ho anay tsirairay zany teny zany Jesosy Kristy. Tompo betsaka ny namanay zay tokony hivory eto amin'izao alina zao hanaraka zao fotoana zao. Ao fa fanahy masina ne anakitikika ny fo ampanahin'izy ireo mba hatsapy izy ireo vao hiatrika zao fotoana zao. Ary ny connexionnay koa Jesosy rakofanay amin'ny ranao masina Jesosy mba tena tsy ho tapatapoka mba handeha soamantsara zany connexionnay tsirairay Jesosy ary devoly satana fahavalonay kosa didinay sy rohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'izao fandaharana zao ny devoly sy ny satana fa ianao Jesosy Kristy rery ihany manjaka eto ny fanahy masinao ny toetra aminay tsirairay koa asandratra eo anao rery ihany voninahitra tompo apetraka ampelantananao zany vavoka zany voninahitra ny anara-masinao. Misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy saotra fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy avy tany maniry sy mangataka zany vavoka zany. Halleluja. Amen.
Alleloia, mankasitraka indrindra ny ranambavitsika Zamina isika tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay Andriamanitra manankirehefa ny amaly fitenao ranambavy Zamina tamin'ny asa izay vitanao dia mitombo soavana dia mifanatera amin'ny ankonanao ranambavy Zamina. Jesosy amaly fity. Alleloia. Andoharantsika aloha milohan'ny hinoantsika tenin'Andriamanitra andoloantsika hieno hira ka anatin'ny maka baiboly maka toerana tsara fa hieno toriteny mahafinaritra indretsika rehefa avy eo vita moa ny toriteny ranambavy Hortensine dia tahaka ny mahazatra ihany verineto ihany mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra. Andao raha fandrosoantsika izy ao aorian'ny tiritiva andaloha hieno hira tsika. Alleloia. Dia mino finaritra isika mianakavy aviry Jesosy be fity dia ataontsika izany hoe lelandretsy nataontsika mino finaritra daholo. I'll
Alleluia, mafinahitra zany izy zany a. Tahitompo ara sonina Fabiola, Erika Raka, Saminy efa nandrapaiko teo, Lovlitina, dia Androne Sozela ara sonina Fabiola, zay daholo eo mbola tsoravako teo a. Tonga soa daholo a, Eliza Tsiala, tahiny tompoko Daniela ihany koa, tahiny Jesosy. Andao antsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tenin'Andriamanitra izay raha antsika amin'ny ranam-bavintsika Marie Hortensine na hoy isitsika hoe Maman Valentina ihany koa nahafantarantsika azy. Dia andao ary ho ampandrosoantsika izy Maman Valentina Dawary. Tahiny tompo ary isika rehetrarehetra zay lalana irina vonena iriny tsara iny iriny rehefa ela izy iny fa tsara be. Ndao ary tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia mendrofinaritra daholo amin'ny tenin'Andriamanitra. Maman Valentina anao ny fitenenana Dawary. Jesosy pastera mianakavy tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka izao vaovaka fiambenana izao. Raisiko fahasoavana lehibe ho anary ampimanana zaran-ten'Andriamanitra amin'izao alina mangenana izao. Raisy ny bebontsika rehefa manala-pahara-maky teny sy ny teny dia vakintsika dia hitonareo amin'ny mpanjaka faharotoko faharoa. Amasintsika mamaky andiny faheny ka paramintsika mandiny fahefatra ambin'ny folo. Mpanjaka faharotoko faharoa, raisintsika mamaky mandiny faheny ka paramintsika mandiny fahefatra ambin'ny folo. Lasa maika dia vakiky amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy ramandreo ambony, ny verenany Elisa nankany amin'ny Jeriko sy ny Betela, ary ny fakagana nataony. Halleluia, amen. Ary hoy Elia taminy, masina ianao nijanona eto, fa Jehova efa naniraka ahy ho any amin'ny Jordana. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehova, ary raha velona koa ianao, tsy andao anao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy roa lahy. Ary nisy 50 lahy zanaka mpaminay nandeha, dia nijano tandrifiny teo lavitra eny. Fa izy roa lahy kosa nitsanga teo amoron Jordana. Ary Elia nandray ny kapotiny ka namarina azy, dia nikapoky ny rano. Ary nisaroka roa ny rano ka dia nihita tamin'ny tany mena izy roa lahy. Ary efa tafita izy roa lahy, dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angataho izay ataoko ho anao, dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarany roa amin'ny falanao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nangatahinao, kanefa raha mahita ahy nisaraka aminao dia ho anao izany. Fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha niresaka izy roa lahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy. Ary Elia niakatra tamin'ny tafidrivotra ho any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe, rekaiko, ny kalesy ny Israely sy ny tengy ny soavaly.
dia tsy nahita azy intsony izy ary noraisiny ny fitafiana ka notriariny roa ary nalainy kapotiny Elia latsaka avy teo aminy dia niveriny izy ka nitsangany teo amoron'ny Jordany dia noraisiny Elisa ny kapotiny Elia ilay latsaka avy teo aminy ka nikapohiny rano dia hoy izy: aiza ny Jehova Andriamanitry ny Elia? Eny Elisa koa nikapoky ny rano dia nizaka roa ka dia nita izy. Halleluja, amen. Ny siramandry rehefa malala dia niverenany Elisa nankany ny Jeriko sy Betela ary fakakana nataony ary Elia masina ianao mijamina eto fa Jehova efa naniraka ahy ho any Jordany. Fa Elisa rehefa malala tsy nety nijanony raha mbola velona Jehova Andriamanitry tompona ary na mbola velona koa ianao izy, za tsy andao anao avy izy, na nezaneza le ana za tsy andao anao avy izy. Dia lasa zare roa lahy ary dia mampolo lahy zanaka mpaminany nandeha dia nijano tandrifiny teny lavitra teny. Fa zare roa fo kosa nitsanga teo amoron'ny Jordany, nijano teo amoron'ny Jordany ary nandray ny kapotiny Elia ka nikapoky ny rano ary nisarika roa ny rano dia nita tamin'ny tany mena rehefa malala Elia sy Elisa. Halleluja, amen. Ary efa tafita zare rehefa malala dia hoy Elia tamin'ny Elisa: angataofika izy izay ataoko anao. Dia netsika mbola tsy misaraka afika izy dia angatao izay ataoko anao afika izy. Ary Elisa dia namaly koa anjaran-drony amin'ny fanahinafika izy amezaho afika izy, omeo afika izy ny anjaran-drony fanahinao afika izy. Dia sarotro be nangatanao afika Elia taminy kanefa tekifika izy omeko anandrika izay nefika izy. Raha mbola miaraka aminandrika za tsy azonao zainy, fa raha hitanao fa misaraka aminazy za afaka izy ho anao zainy. Fanantenana be nomeny Elisa teto rehefa malala. Halleluja. Raha mbola niresaka zare roa, mbola niresadresaka teo zare roa rehefa malala dia indro nisy kalesy. Rehefa mbola niresadresaka teo nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka zare roa lahy. Ary Elia niantso ary Elia niakatra tamin'ny tafidrivotra eo any an-danitra rehefa malala. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso tamin'ny feo mahery hoe rikeko ka resy afon'ny Israely mitengy ny soavaly. Dia tsy nahita azy intsony Elisa. Ary niraisiny Elisa rehefa malala fitafiana nitriariny roa ary nalainy kapotiny Elia ilay latsaka teo aminy dia niveriny izy nitsanga teo amoron'ny Jordany dia niraisiny Elia ny kapotiny Elia ilay latsaka avy teo aminy ka
nikapohina rano dia hoy izy aiza ny Jehovah Andriamanitra ny Elisa dia nikapoko rano dia nisarikaroa rano anitsika mpanomenako Elisa rehefa malala halleluia tena nomeny Elia izy zay nangatahany rehefa malala tsika Elia nikapoko Elia nampiasa kapoty nikapoko rano dia nanitsika tany mena zare roa lahy rehefa niakatra ao an-danitra Elia rehefa malala dia nalanty ny kapoty dia nomeny Elia latsaka dia niraisiny Elia ny kapoty niraisiny Elia ny kapoty dia nanitsika tany mena koa Elisa rehefa niveriny rehefa malala halleluia tahaka izay koa tsika rehefa malala raha mino Andriamanitra rehefa malala raha mino Jesosy tsika rehefa malala na inona angatahintsika rehefa malala dia omeny tsika halleluia okatsika rehefa malala ho hanampinoana tahaka ty Elisa ty rehefa malala nanampinoana Elisa rehefa malala tahaka izay koa tsika na inona angatahintsika amin'Andriamanitra Jesosy rehefa malala raha manampinoana tsika rehefa malala dia hoazintsika rehefa malala halleluia dia rena Jesosy rehefa malala hokatsika hanampinoana rehefa malala fa raha mino atsika finoanantsika rehefa malala na inona angatahintsika Jesosy amin'Andriamanitra rehefa malala dia hoazintsika rehefa malala fa hokatsika hanampinoana rehefa malala hatoky an'Andriamanitra za minoan'Andriamanitra rehefa malala tsika rehefa malala fa tena velona Jehovah tompontsika eto rehefa malala hokatsika hanampinoana manana finoana atsika rehefa malala fa mihaino atsika Jehovah na inona manjo atsika rehefa malala raha na inona angatahintsika amin'Andriamanitra rehefa malala fa hokatsika hanampinoana fa mamaly atsika Andriamanitra rehefa malala halleluia dia rena Jesosy rehefa malala fa tia atsika izy mihaino fitarenantsika izy mamaly vavoka ho antsika izy rehefa malala fa finoana no angatahiny amintsika rehefa malala okatolotra atsika ho azy ny fontsika rehefa malala fa mihaino atsika Jehovah Andriamanitra rehefa malala na inona angatahintsika dia ho azontsika amin'Andriamanitra rehefa malala matoky azy atsika rehefa malala raisy Jesosy rehefa malala tany mafy finoana tany mafy zay anananavy rehefa malala fa mihaino atsika Jehovah Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra rerana fiadanany kosa ho amintsika tsirairay avy halleluia dia rena Jesosy amen halleluia tsara be dahary tahitoparitsika rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra fakasitraka ny ranabavitsika mamambady tanatin'izay tenin'Andriamanitra zay nahitany tamintsika teto izay halleluia mafana mihitsy ny fony ao ampitoriana an'ilay teny mankasitraka anao dia mitombo fahasoavana dia mitombozitra mahereza foana amin'ny toriteny dia tahiny Jesosy ianao mahafinaritra mahita hoe nareo any alavitra any any Koweïty any dia manana fotoana ahafahana manao toriteny ohatr'izany halleluia tsara fantatrareo mantsy fa sady amin'ny toeram-piasana izy halleluia no manao an'izany toriteny zany fa dia vita ny ara-dalàna ny azy ny anjarany ary isaorana azy zany satria zava-dehibe zany ary azo lazaina hoe sakrifisy mihitsy ary lazaina azo ilazana azy ny fafahana manao an'izany toriteny zany zava-dehibe zany tsy mba zavatra kely zany fa tena zava-dehibe halleluia hoe ny olona sasany na fotoana ilalovana telefona ary tsy ananana fa ny antsika eto afaka manao toriteny dia ho anahy manokana fandresena ngezabe zany ka dia misaotra ranabavy Marie Hortensine na mama Valentine halleluia ten'Andriamanitra ao am-panjaka faharoa halleluia mpanjaka faharoa toko faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo halleluia lavalava ihany ty tantara ty
fa overenantsika nyvakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nampakarana ny Elia ho any an-danitra sy ny fahagakana voalohany nataony Elisa. Alleloia. Anaran'i Jesosy. Ary noho ny efa ampakarany Jehova amin'ny tafidrivotra Elia dia niara nandeha taminy avy tany Gilgala, ary dia niara nandeha avy tany Gilgala izy Elisa. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, masiny ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka hatrany Betela. Hoy Elisa, raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ianao dia tsy andao anao mihitsy ka dia nidina nakany Betela izy roa lahy. Lavitra zany ty tongotra zany eo amin'le mampiverin-dalana ny olona mihitsy hoe andeha tongotra ianao avy eo Antananarivo ho any Majunga, andeha tongotra. Vitanao zany sa tsy vitanao? Lavitra angirapa nyzany elaelana zany. Raha jerentsika ny saritany ny akaosiako saritany moa rehefa tsy vitako intsony no namoaka an'le sary, fa tsy hoe ohatry ny eo Ojatovoka hatreo Isotry hatreo Analakely kory zany ditongotra ho atao zany, fa avy any Gilgala ho any Betela ary mandeha fasika miaraka amin'ny akanjo rebareba ny andro mamay. Nanay ary tsika mandeha lalana 1 kilometatra tsika tena alao manaraka tena kamo be tsy vitako. Fa manao ahoana ny Elia aloha efa tsy resahana tsony Elia efa vonona any amin'izay. Elia efa zay mihitsy lalana soritran'Andriamanitra hoe ndany ianao makany avy any Gilgala ianao dia mandehana any Betela, dia avy any Betela ianao dia mandehana any Jeriko, avy any Jeriko ianao mandehana any amoron'ny Jordan. Ditongotra zany tsisy tomobile, tsisy roplanina, andeha ianao sa hijanona, andeha ianao sa hijanona. Ary le izy amin'ny ditongotra efa lava be tsisy fanambatambazana hoe ozy zany ohatra zany hoe Elia zao ny tenenin'ny Elia tamin'ny Elisa, masiny ianao mijanona eto fa Jehova naniraka avy Betela. Hitanao tsy niteny mihitsy Elia hoe andao moa Elisa mba handeha marina mba miangavo mo hoe ndao fa meko zavatra tsara be ianao ndao mo hoe aza dia manao an'io fa ndao fa tsy zany ny zavatra antranga. Ny mifanohatra amin'izany ny tenenin'ny Elia tamin'ny Elisa. Ozy izy Elia hoe mijanona, masiny ianao mijanona eto, ho lavitra andalako fa mijanona. Fa ahoana ny tenin'ny Elisa? Zaho izy tsy andeha, za andeha araka aminao ka. Ary raha mbola velona koa ny ianao, mbola velona koa Jehova dia tsy andao anao mihitsy dia niara-nidina nakany Betela ry zareo. Fanolora-teny zany rehefa matetika ohatra zay eny anivon'ny fiangonana dia rehefa misy le asan'Andriamanitra andeha ho atao dia arakaraky ny asan'Andriamanitra, arakaraky ny aktivité atao mabetsaka mandeha. Loha tena andao anao afaka tendrombohitra dia sady samy mitondra sakafo hoe satry ny olona satria ohatry ny excursion vita iny. Fa rehefa tena hoe andao anao tafika masina mba andeha tongotra dia ny vatan-dehilahy ihany no tokoa ary izay vatan-dehilahy farak'izay tsy misy atasy, vatan-dehilahy farak'izay tena efa tokony afaka dia vitsy ny mandeha. Ka eto eo amin'ilay mahampavitsy mandeha mihitsy lalina ditongotra lavitra be io ry havana. Ditongotra lavitra be zany tsy nitambatambazana Elisa fa voameny tenenareo mijanona. Zaho izy andeka dia niara-nidina izy roa lahy. Ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izy tao Betela ka anao tamin'ny hoe fantatrao fa anio ny angalan'ny Jehova ny tomponao hiala ambony lohanao. Hitanareo eny am-pandehanana eny inona koa ny zavatra mitranga? Inona koa ny zavatra mitranga eny am-pandehanana eny? Ao mpamendry fendro, ao mpamendry fendro hoe inona ary ny alehanao any
fantatrao hoe androaniny andeha elisa tanao misy olona mamendry fendro eny an-dalana eny ohatry ninge lalantsika rehefa manofan'Andriamanitra sady lavitra ny lalana sarotra fa mbola misy koa mpamendry fendro. Fa fanontaniana apetrako aminao, nahasakana ny Elisa ve zany? Tsy nahasakana Elisa, zao teneniny tamin'ireo olona reo. Eny, fantatrany zany fa manginonareo. Alleloia. Ohatry ny teteny Elisa, inona ny idiranao amin'izany e? Tsy problème anao zany, anahy zany. Mangina fotsiny, za andeha. Andiny fa enareo eli taminy. Masiny ianao mijanony eto fa Jehova naniraka ho an'ny Jordan. Ndra sola diso kely azafady andiny vaivatra zao. Ary hoe eli taminy, masiny ianao ry Elisa mijanony eto fa Jehova efa naniraka ho an'ny Jeriko. Avy any Gilgala zany dia midina makany Betela. Dia avy any Betela indray mbola ho an'ny Jeriko ihany koa. Mbola lalana lavitra. Satria avy Antananarivo anao zany dia ho any Majunga dia midina makany Tuléar. Zay io lalana io. Dia tonga tao ozy Elisa hoe mijanony eto fa Jehova naniraka ho any Jeriko. Fa ho Elisa raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ianao tsy andao anao mihitsy zany natao hoe mahafilo. Zany natao hoe mahafilo. Zany natao hoe mahafiatoka ny havana. Tsy mahafiatoka amin'ny ratsy fa mahafiatoka miraikitra tahaka ny dita mihitsy ny Elisa teto. Sa tsy janony zany aho izy. Zany be. Dia inona indray zavatra nitranga? Ary ireo zanaka mpaminazy tao Jeriko teto zany tany Betela nisy zanaky ny mpaminany. Misy mpamendry fendro voalohany. Mpamendry fendro dingana voalohany. Fa rakaraky manavitra ny lalana mereraka ihany nitomby ihany ditombotra mbola nakany Jeriko ihany koa. Fa andiny fa dimy ary zanaky ny mpaminazy tao Jeriko mbola misy zanaky ny mpaminany koa mpamendry fendro fandroany ao. Andiny fa dimy tsika zao nanatina Elisa ka nanao hoe fantatrao fa anina angalan'i Jehova ny tomponao hiala ambony lohanao. Hitanao mpamendry fendro na dia tsisy portable ary tamin'izany, na dia tsisy internet ary tamin'izany, miray feo ny mpamendry fendro. Tany Betela mpamendry fendro hafa. Fantatrao fa hiala moa izy. Fantatrao fa ianao eo avelan'ireo tonga tany Jeriko mbola zay ihany ny vavan'ny mpamendry fendro. Fa mbola tsy niova ny vavan'ny valitenin'ny Elisa hoe eny fantatro ihany zany fa mangina ianareo. Alleluia. Mahaiza anao manakombona ny vavan'ny mpamendry fendro na any Betela izy na any Jeriko izy. Alleluia. Amen. Andiny ny fahenintsika zao. Ane Elisa zany sady efa nasiany Eli nijanona. Mbola nampifendrofendron'ny zanaky ny mpaminany tany Betela sy tany Jeriko ihany koa. Ianao aza mandeha amin'io fa tsy vitanao io. Ianao zao ve nivavaka, ianao zao ve nitory-teny? Aleo ahimeo izy ny olona. Dia andeha anao mpanampin'Andriamanitra ve? Ianao zao ve nitory-teny? Toy izy Elisa, andeha hitory-teny mihitsy afa manginona reo Dia anao asan'Andriamanitra ve? Anao asan'Andriamanitra mihitsy afa manginona reo. Tamin'ny mampiony ala-pataloha dia nisy zanaky ny mpaminany avy any Betela niteny tamin'ny mampiony tamin'izany. Ala-pataloha herinandro na tapa-bola anao izy nomeko anao mantsy mampiony. Fantany mantsy mampiony. Mampiony mantsy tsy nanao fa tsy pataloha taloha. Tsara fantatrao zany latsy zany dia zipo kely tsy ampy refreny. Misy izy le olona. Vao eny hoe ala-pataloha mampiony. Ka mampiony zany tsy hoe natao gazety be ny ala-pataloha. Fa olona akaiky anazy dia ndresany hoe zaho izy Ty ozy izy dia nomeny an'ilay olona ny patalohany. Ty reto nanaovana reo za. Tsy hanao pataloha tsy neto izy ilay olona. Anao pataloha. Zay ilay vavan'ny zanaky ny mpaminany. Hiala pataloha.
tapabolina na ray volana nomeko anao dia miverina ianao tehiriziko tsara fotsiny reto fa fantatra alainao any any reto izy. Ny mpamendry feno eny an-dalana eny tsy maintsy misy fa fanontaniana apetrako aminao androso ianao sa hemotra. Hainao ve ny ampangina an'ireo mpamendry feno ireo? Mangina! Alleloia! Andiny ny fahenina roa ely taminy masiny ianao mijanona eto fa Jehova manaraka ho an'ny Jordana. Avy any Gilgala nakany Betela nakany Jeriko mbola ho an'ny Jordana ihany koa. Zany hoe raha avy any Antananarivo dia ho an'ny Majunga dia ho any Tuléar dia verina ny Antsirabe ohatrohatr'izany io. Hozy ny olona hoe mila voatsiary ty Andriamanitra ty Zaho izy ohatray Elisa raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ianao tsy andaonao mihitsy antirasana andeha izy raha hoaiza indray zany ny programma ho an'ny Jordana. Andifa vito ary nisy 50 lahy zanaky mpaminany mitombo nisany tary ambony tary tsy voalaza hoe firy ry zareo fa teto efa nitenenina izy efa 50 lahy be zao mihitsy ary nisy 50 lahy zanaky mpaminany nandeha dia nijanona tandrifo ny tena lavitra teny fa izy raha kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana. Ary iny andray ny kapotiny Kanamalaza dia nikapoka ny rano ary nisaraka ny rano ka dia nita tamin'ny tany maina izy roa lahy. Eto zany dia ny zavatra nafinaritra efa nanomboka tsy nanantona intsony ny mpamendry fendro efa teria lavitra sy manao tazan-davitra. Rehefa manomboka manao tazan-davitra anao mpamendry fendro dia mahandro soa ihany efa mety tsara zany. Amin'ny fotoana ianao miteny voalohany manginina fa vitako zany mbola teo ihany izy fandroany zanaky ny mpaminany fa tany amin'ny fahatelo tsy niteny intsony izy. Manomboka lany aiky fa hijery lavitra anao sisa, hijery ny fiverenanao sisa. Dia nanao fahagagana ery navaliny ny kapotiny dia nikapohany tamin'iny ny rano dia nisaraka ny rano dia nita tamin'ny rano maina. Eo zany tonga teo amin'ilay dingana Elisa, ilay dingana efa tsy araky ny zanaky ny mpaminany intsony, efa tsy tonga ny zanaky ny mpaminany intsony. Misy niveau isika reto, misy niveau spirituel isika, niveau A, niveau B, niveau C. Any amin'ny niveau A ianao mbola tonga eto aloha ny zanaky ny mpaminany mamendry fendro anao. Niveau B ianao mbola eo ihany izy fa efa tafakatra amin'ilay niveau ambonimbony ny ara-pananao, iny ianao ilay tsy azo ny zanaky ny mpaminany ataony inona intsony. Ary eo manomboka misaraka amin'izay ny lalana, manomboka misaraka amin'izay ny tontolo misy. Rehefa manomboka miara-panahy ianao dia tafasaraka. Io nandeha tany maina izy zany inona tsy afaka miara-dalana intsony, tsy afaka mandre feo an'ny zanaky ny mpaminany intsony satria epiteria-pita. Alleluia. Aiza zao ny nivoanao io amin'izao tsika miteny zao? Aiza zao ny nivoanao zao? Ianao ve mbola le ampifendrifendron'ny olona dia le menamenatra dia tenen'ny olona ianao zao ve vavaka ahoana ihany dia miafinafina miondritrondrika ery ianao? Nareo moa ilay tsy mihina kisoa? Aiza moa dia ve tsy mihina anareo jiny la ndresana zany ety. Ve tsy manao krismasy ahoana? Sa mitabataba zany tia maso toy nareo. Mbola niveau A ianao zay manao an'izay fa raha ianao tonga amin'ilay mangina tena tsy mihinana an'ilay ianao mihitsy vao miditra ny restaurant dia le miteny manangatana azafady tsy mihinana an'ilay borovava reny zay tsy menatra ianao. Tenin'Andriamanitra no Andriamanitra ny tsy hinananao an'io. Eo zany saraka amin'izay ny lalana nitany rano zareo. Eo ilay tsy ny zanaky mpaminany tsy afaka mihita ny rano intsony. Rehefa manomboka miakatra tsara-panahy ianao dia tadidio misy toerana afaka alehanao, tsy afaka alehan'ny mpamendry fendro anao intsony. Tadidiko foana ilay ohatra kely nitenen'ny ranabavitsika
ranabavroly ilay nitoriteny nanao hoe lavavava fa tsy borovava fa tsy saikitra koa tena izy de dare le hoe samy izy nanao niny ohatra iny le ny voromahery misy le biby vorona ina moa namanarale vorona le corbeau le vorona maintimainty reny mitaingina ambony voromahery eo de mihinakinana mijabojapy anazy eo de mankaleo an'le voromahery nefa tsisy azony atao nininy de zavatra fiainana rakoto zoko fiainana rakoto misaotra toja zoko fiainana rakoto nitory an'iny de ozy izy zoko fiainana rakoto ny corbeau ao amin'le vorona voromahery ao de rehefa ohatra izy maniringera anazy le corbeau zany mbana anahatranao de zavatra ataony manidina ambony be fotsiny izy de eo ambony eo misy karazana atmosfera misy karazana ohatrany hoe avo zany de efa atmosfera hafa mihitsy de efa zavatra hafa mihitsy ny ainana eny ambony eny de tsy zakan'le corbeau tsony le eny ambony be sempotra izy rehefa eny tsy ampytsony ny tsaiko tsony moa zany ny fanazavana zany fa tontolo efa tsy mety aminazy tsony de le voromahery tsy manao nininy na tsy hoe vonono le izy fa natao satria miakatra ambony be izy de miala ho azy eo le corbeau satria tsy mety aminy tsony le mianika eny ambony be satria ny avo misy azy ety ambanimbany io zary tiako tenenina ary efa tsy tianao no fendrofendron'ny zanaky ny mpaminany mekara am'le avo ambony ianao mekara am'le avo ambony de atao vitan'ny olona fa efa ambony efa ny am'le avo ambony ianao alleloia de nepita tapasaraka am'izay vity zay de ny anaraingeza be iny ny nandeha tam'izay lalana lavitra be zay ny zavatra ny devoly de manao manaraka atsika eny foana ary raha olona morakivy miatrehitra de ohatran'izay vitan'Andriamanitra de vitan'ny devoly aza dinonao tany amin'ny Genesis tany amin'ny Exodus tany amin'ny Genesis lay karazany nanao defi mihitsy ny mpaminan'ny farosy jerentsika izay ary rehefa tonga ilaza amin'ny farao i Mosesy sy Arona hoe avoainy olo koa andehany koa de nanao fampisehoana hoe natsipony ny tehana de vadika bibilava ny tehany Arona de mba nanipy koa ny pisikidin'ny farao de mba nivadika bibilava de raha olona morakivy de tena ohatra mitovy any zany herin'Andriamanitra sy ny herin'ny devoly zany satria samy mavita fa jereo fiafarany tantara nohan'le tehany Arona lay tehany pisikidin'ny farao nandeha ny loza voalohany de mba nanao i Mosesy sy Arona de mba nanao koa ny mbiasy to Egypta koa de nanao toy izany efa tonga rano taony eny de maty ny hazan-drano de mba nanao koa ny mpanompon'ny mbiasy to Egypta de mba nanavita ihany koa ary amin'ny loza faharoa kapoka ihany koa natsatoka ny tehina alleloia ainjiro ny tanao ny tanany tehinao any ambony sampandrano de nampiakatra ny saonao eny amin'ny tany Egypta de mba nanao an'izany koa ny miaramila ny ombiasin'ny Egypta mba navita nampiakatra saona ihany koa fa tonga teo amin'ny fahatelo tany amin'ny moka kapohana tamin'ny tehiny Arona amin'izay ny vovoka vadika moka mba nanao amin'izay ny ombiasy tao farao fa hoy ny tena Andriamanitra any amin'ny Exodus 4:9 de mba nanao toy izany koa ny ombiasy tamin'ny fankatoavany mba tonga moka kanjo tsy nahay izy alleloia manomboka eo amin'izay mipitany rano io amin'izay de tsy
satra ny devoly ntsony ny andehany tsy vita mintsony reraka ny devoly nangeravana amin'ny tenoma ny devoly ny afaka reraka raha tsy kivy ianao a raha tsy mahanay ko fendrofendrony ianao a reraka ny devoly tsy maharaka ny dianao sy Andriamanitra ntsony ny devoly reraka tapitra ny fetrany tenenteneniko anao zany ary io rano io onony Jordana io no manasaraka ny tontolo takatry ny devoly sy ny tontolo tsy takatry ny devoly rehefa ambony be amin'izay ny niveau spirituel anao tsy vitany devoly ntsony teneniko anao zany ary andro mangataka aminao aza kivy ianao fa ny devoly tsy mahay ny vitan'Andriamanitra zany ny devoly tsy mahay izay ain'Andriamanitra zany maka tahaka kely eo ny ataony fa rehefa mividy zavatra nareo ohatra aty aminay aty misy an'le magasin atao hoe action mora entana be misy ao amin'ny action izy iny moa rehefa tsy malala dia orinasa néerlandais mantsy izy iny dia zavatra vita avy any Pays-Bas daholo alefa aty Frantsa reny dia amidy ao amin'ny action dia any le sandam-bolana dia samy euro zany ny zava-bitany samy hafa dia zay mahatonga ny action mora entana be mahita zavatra anao ohatra hoe betsaka ny zavatra hitanao rehefa miditra anao mahita zavatra mora dia andre ny appareil kely haut-parleur kely sy ny sisa reny mora misy 5 euro dia mahazo fa eno ny feoany dia mividana le lafolafo any amin'ny Fnac dia na ny lanjany tsy mitovy ny poids tsy mitovy ny feo avoakany tsy mitovy na dia samy 25 watt tsy mitovy dia zay vatry tany amin'ny action iny vidiny dia rehefa ohatra na reny outil reny ary ho anazy mba mpanao bricolage dia rehefa reny tournevis reny vidinao amin'ny action tsara endrika be fa tsy mahavita zavatra zany reny clé reny dia vatry hoe tena clé any action ty mamahy ianao amin'le clé tsy mamely blisatra fotsiny hafa mihitsy rehefa hividy ianao dia ny brico ianao no mividy 99 centime ny écouteur mora fa maninona tsy makaiza ka ny devoly rehefa manao zavatra ohatra mahavita zavatra mitovy amin'Andriamanitra hiany action be anazy fa ianao zany mila mandeha ianao le maninona le izy mihoatra tsy mety kivy rehefa tsy mety kivy ianao ka lasa lavitra tsy azo ny devoly ataony ininona zany ianao tsy azo ny devoly ampitahorina sy ampifendrofendrona zany ianao alleloia zany mangataka aminao andrano mahatonga anao mbola mety ampifendrofendrona dia mifarivotra lava io ny avo ara-panahinao mbola tsy mety tonga dia mbola eo foana ny zanaky mimpaminany manino mamendrofendro anao dia mora mifendrofendro angetsika ravina rehefa mbola zaza ra-panahy mora mifendrofendro angetsika fa rehefa mandroso ara-panahy ianao miakatra be ny avo ara-panahinao fa teneniko anao fa sarahany onony Jordana io amin'izay ny tontolontsika sy ny devoly ary rehefa misaraka io tena teneniko anao tsy afaka atsony ny devoly na mibisibisika anao misy fotoana bisibisihan'ny devoly fahakivinina angetsika rehefa mangatsika ra-panahy iny tsika na zavatra vitatsika io ary misy feo miteny andremo tsy vitanao io ay za miditra amin'io fa rehefa mahera ra-panahy tsika retsika mihitsy ny tanan'Andriamanitra mametoky tsika mandrosoa any amin'ny lanin-dalina kokoa ndao fa vitanao io halleloia ianao zany mila manao ohatra ny Elisy ianao androany za tena androso efa teneno zany hoe mijanona fa za tsy janona halleloia mahafinaritra be anao misy ranabavy zay tena ohatra tsy dia mety amin'ny vadiny le fivavahantsika eto fa tena zao ny tenin'io ranabavy io za ozy izy raha ny fivavahako nikitikitianao tsy dia misaraka tsika raha ny fivavahako nikitikitianao raha ny fifandraisako amin'Andriamanitra nikitikitianao tonga dia misaraka tsika teo vao natahotra le ranga teo vao taitra le ranga aiza rehefa ny sasany aminareo
mba ivavaka ndray tadako de ivavaka ahoana any fa mba alao aloha zany mba apetrao iny telefony iny fa io andramoka izao io foana de iny koa ianao tato paster ohatrany tsy afaka kely angamba androany fa ry havana mandrosoa ianao rehefa ambony be ny ara-panahinao tena teneko anao fa tena tsisy bizibizika tokely aminao zany tsony ka mahakivy anao bitiky ny fanamasina mampahery anao sisy. Halleluja. De tafakity izy roa lahy nandeha tany maina andiny pasivy ary no nefa tafity izy roa lahy de hoy Eli tamin'ny Elisa eo am'izay tsika zao ozy izy Elisa ozy Eli angatao izay ataoko aminao de ny mbola tsy misaraka aminao io fanontaniana io angatao zay angatahanao inona ny tianao ataoko aminao io tsy tany Gilgala no nanontaniana ry havana mbola tsisy akanontany an'izany izy tany Gilgala io tonga tena ary no nefa ampakariny Jehovah an-danitra ny tafidrivotra Eli de niary nandeha avy tany Gilgala izy Elisa ary nanontaniana Elisa hoe inona ny zavatra tianao angatana any Gilgala mbola tsy fotoana fanontaniana an'izany mbola mila miady aloha ianao mbola mila mandeha aloha ianao tonga hatraiza tonga hatrany Betela fa tonga tany Betela inona ny zavatra efa nanontaniana hoe inona ny tianao tsy mbola nanontaniana mbola fandohana mihaja aloha ndana mijanona eto tonga koa zanaka mpaminany tsy fantatro angava ihany izy fa mendrofendronana izy fa mbola tsy tany ny fanontaniana hoe inona ny tianao. Halleluja. Tonga tany ninona izy teo tonga tany Jeriko ve avy any Jeriko ary mbola ho any Jordan mbola lavitra ny lalana fa nalavitra ny lalana na akaiky aza matahotra anao tsy maintsy avy ny fotoana anontaniananao am'izay inona ny tianao angatao zay ataoko aminao de mbola tsy misaraka aminao angatao. Halleluja. Mahafinaritra ngira mazany hoe teny ianao zany anontaniana olona afaka manome no manontany hoe angatao zay angatanao inona ny tianao. Halleluja. Angatao mahafinaritra zany tsara nge zany ry havana ozy le anabaviko zay raha mijereto izy analabaka tamin'izany de nanontaniana raha afaka baka ianao de inona ny tianao omenanao angatao tonga de tomobile eny ary atao zay afaka amen tsara nge raha zany misy olona afaka manome zany no manontany fa tsy hoe olona zay manontanytany amy fotsiny olona tsy manana ninina manontany inona ny tianao fa olona afaka manome no miteny amin'ny hoe angatao zay tianao ataoko aminao. Mahafinaritra nge zany ry havana mahafinaritra zany fa tsy tonga eo nefa zany mbola tsy tonga tamin'le mbola tany am'le niveau A zany le niveau B efa amin'ny niveau C ianao zao niveau 3 ianao zao. Halleluja. De hoy Elisa masiny ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy zany hoe inona zany ny angatahany Elisa mihositra avoroeny amin'ny ianao raha natsangana maty roa ianao za matsangana maty efatra raha mahasaraka Jordan ianao za mahasaraka ranomasina mena raha mamoky olona arivo ianao za amin'ny alalan'ny ositro mamoky olona roa arivo zany nge io meo anjarandroa fois 2 au carré mihitsy ary tsy fois 2 zany fa au carré tsy hoe raha sivy koriny ianao de hoe 18 ny anahy fa sivy ampitombona sivy raika amby valopolo ny anahy. Halleluja. Zany nge io
tsy 9x2 fa 9 mihitsy. Alleloia. be fandroaka be izy, tsy naka zavatra kely izy. Alleloia. Ananany ve ny droit sa tsy ananany? Raha manontany anao eo tsika rehetra mba samy amaly raha mangataka an'io, satria zao mantsy ny tenin'ny Eli, sarotra ny nangatahanao. Tsy zavatra kelikely nangatahanao. Manontany anareo androany samy mamaly, droit-ny Elisa ve sa tsy droit-ny Elisa ny nangataka an'io zavatra sarotra io? Satria Eli tena miteny sarotra. Eli izay zatra manao zavatra, Eli izay zatra miatrika zavatra. Tsisy sarotra taminy ny fahagagana daholo nataony, fa Eli mihitsy no miteny hoe tena sarotra ny nangatahanao. Droit-ny sa tsy droit-ny? Ananany ny droit sa tsy ananany? Dia mamaly mampionona dia mamaly tojo. Masaho izy Erika, ananany izy Erika anatra. Alleluia. Droit izy Erika, ananany izy Rana Pavlina. Sotra nareo namaly. Ananany izy Soamelo. Maro kokoa Daniela. Ananany koa izy Mariso. Marina daholo ny teninareo, droit ny angataka zavatra sarotra. Satria maninona? Efa tonga vita ny dingana rehetra fa mangataka zavatra sarotra. Ary Elisa tsy nanaiky ny veriny io kay Elisa tsy nentimora ny verin-dalana io kay angataka zavatra sarotra izy manao an'io. Alleluia. Metezanao amin'ilay toerana, ianao hoe nanao dingana be dia be ohatry dia angataka zavatra kely. Hoe ianao hoe nianatra nandritra amin'ny 7 taona, tapaizana tamin'ny médecine, toy izay hoe andeha hanao taxifone. Inona ny angatanao? Mba mena telefona ray zany dia birao kely naovako taxifone. Tena tonga dozanao hanokatra cabinet mihitsy. Alleluia. Amen. Vitany ange ny dingany, nandeha lavitra ange izy. Izy nandeha tsy nety niala io efa nioma nangataka zavatra sarotra izy. Ary Andriamanitra naniraka an'ireo olona rehetrarehetra eo akafanana azy, hitestehana azy, hizatoetrana azy, vonina amin'ny zavatra sarotra azy koa. Fa teneniko anao zay, zavatra sarotra ny resaka eto fa tsy zavatra mora. Ny zavatra sarotra azo tsy ho azon'ny olona tsy niady. Ny zavatra sarotra azo tsy ho azon'ny olona tsy nitolona. Ampianariko ianao manomboka androany, mahereza mitolona, fa mila zavatra sarotra ianao io. Alleluia. Ny aretinao mila sitranina io zavatra sarotra io. Ny trosanao mila afaka io zavatra sarotra io. Tokantranonao mila milamina io zavatra sarotra io. Tsy vitan'ny ariary zato ampandriny io ry havana. Aika Elisa tsy mety miveriny ity. Efa zao ny teneniny, aza mba manontany anahako io inona ny tianao fa ny tonga da ny amin'ny laingony mihitsy ozy izy Elisa. Mio anjarandroa ary aho izy. Tsy nahantanytsony Eli fa maniny ianao mangataka an'izany, ka ianao tokony hangataka an'izany. Ozy izy Eli, sarotra ny nangatahanao. Sarotra tsy azo atao ve? Manontany anao androany, sarotra fa tsy azo atao ve? Misy ny zavatra sarotra fa mbola azo atao. Ary tsisy zavatra izay tsy vitan'Andriamanitra na ny sarotra na ny mora. Izy Eli hoe sarotra ny nangatahanao nefa mbola misy condition anankiray. Raha mahita misaraka aminao ianao dia manao kosa zany, fa raha tsy zany kosa dia tsy ho anao zany. Eto zany na dia efa teo ary nidingana lavitra be nataony. Avy any Betela nakany an'inona izy teo? Avy any Gilgal nakany Betela,
dia nakany Jeriko, dia nakany Jordana, dia mbola niampitany Jordana, ho azonao ilay zavatra sarotra, saingy mbola mila fangatahana kely, mbola mila faharetana kely, inona le izy? Mbola mila miadry eo anao, mbola tsy miala ianao, mbola tsy miendaka ianao, mbola tsy variana ianao, mibanjina ianao. Inona zany ny ataonao eo? Tsy variana intsony ianao, concentré tsara mihitsy ianao mila mijery any Elia ianao fa Elia ao anatin'ny mpimaso tsy hita, ka sao ny ray mpimaso ijerenao zavatra no tsy maheno azy, dia vermaina ny dingana zay natao rehetrarehetra. Elia teto tsy niteny hoe raha mahita misaraka aminahy ianao dia hoanao zany fa raha tsy mahita kosa ianao dia anjarandray ihany fa tonga dia tsisy. Na mahazo anjarandroa quito double, na mahazo anjarandroa na tsy mahazo ninina. Za tena variana ry havana amin'izao fotoana izao fa betsaka ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Eritreretin'ny olona hoe tena mora nge ty zavatra makany an-danitra sy ny zany ny olona ho ampiasain'Andriamanitra. Be ny olona teo ampiasain'Andriamanitra, io tsy vitany mizarazara kely publication kely eo fotsiny. Misy olona mampianatra ny olona fa raha te ho ampiasain'Andriamanitra dia matoritory eny dia atao daholo izay azo atao, dia dingana izany ry havana, ary dingana tsy mora. Misy an'ilay hitanareo, misy an'ilay fandraisana légionnaire ireny, aminareo efa nahita an'ireny ilay reportage na documentaire kely momba ny resaka ohatra hoe misy an'ilay olona anao pikaramanady ireny, dia rehefa mandeha ny ahoana moa zany alohan'ny hatavavoakan'izy ireny dia mandalo dingana maro be. Dia misy an'ilay mifo maraina be dia mandro amin'ny raha mangatsiaka amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina, dia sarara matory dia sarara misakafo, dia fa tena mampiasa vatana be manao entraînement be. Dia nidingana farany ilay mandeha ditongotra 100 km izay na 150 km, dia mitondra an'ilay sakotongeza be miaraka amin'ny basy sy ny sisa, dia mandeha tongotra. Ka rehefa manao an'ireny formation ireny dia rehefa tonga amin'ilay toerana fotoana hoe mahazo an'ilay kepi blanc, an'ilay satroka fotsy, dia tafita ianao dikan'izay manana an'ilay satroka fotsy, kepi blanc ny anarany, dia tafita ny anaranao zay. Dia ny azonao iny kepi blanc iny misy épreuve ray farany mandeha tongotra 120 km zay ngamba, dia mitondra entana mavesatra be 40 kg miaraka amin'ny basy, miaraka amin'ny rangers, misy fotoana mandalo fotaka, mandalo rano, mandalo. Dia zao ianao mandeha tongotra iny tsy misy sakafo, dia misy camion mandeha eo alohanao, eo alohan'ny olona, dia lalovan'ilay camion daholo. Dia raha mila rano, misy olona mpampilendalendy ery, mila rano, sao dia reraka, sao dia mba hajanona ahoana raisina ilay camion, reraka. Ka ianao vao miakatra amin'ilay camion dia tapotra ny aminao tsy ao anatin'ny isan'ny mpifaninana tsy ianao. Dia misy olona efa reraka fa mandalo ilay camion, sady ery ambonin'ilay camion izay olona rehetra efa voaray ny abandonné rehetrarehetra tany aloha tany, dia efa makaino anaty camion, dia anjaran'ireny reny makafana tia ny rano raha isotro hoe arefa ato anaty camion ato misy sakafo miakara ty fa reraka ho anareo. Dia tena vita ty satria manino te hivoaka ho légionnaire. Taky ny ahoana moa ry ama zany hoe te hivoaka, te hiakatra ny an-danitra. Diso ny havana ny filazan'ny olona fa mora be zany mankany an-danitra, hoe vitavita fotsiny eo zany mankany an-danitra. Tsika efa milamime, efa mato antsika Jesosy, raha isy fotsiny Jesosy fa Andriamanitra tsy mitaky zavatra be dehibe amintsika. Tsy mitaky zavatra be dehibe amintsika Andriamanitra, fa tonga dia efa maty fotsiny Jesosy, dia misy olona mantsy miteny raha isy fotsiny Jesosy dia efa ampy zava tsisy zavatra be dehibe. Ahoana ary le hoe andraisana ny Jesosy? Dia fotsiny hoe raisiko ianao Jesosy zay raisiko efa voaraiko merci Jesosy, any an-drano efa voaraiko ianao. Elisa mpivavaka, Elia mpivavaka, dingana maro vao tonga teo amin'iny ny tiako atao aminao. Za efa tsy manan-kivy ianao
fa teteny aminao fotsiny a misy valosoa tokoa ho an'ny olona mandroso, misy valosoa tokoa ho an'ny olona maharitra, misy valosoa nantan'izy inona no tianao anjarandrozy izy ny ilaiko ho tiare meko anao zay raha ohatra miaritra farany ianao ka mahita ny andehanao mila miaritra farany ianao. Tsika riambana za tena miteny anareo mampaela anareo amin'ny groupe zay maresy, betsaka ny fatao, betsaka ny miala, ao ny esorina ao manala tena no ninona tsy mbola nisy mihitsy tao ka hoe niteny ratsy zay mivady na nangala-bola anareo na ninona fa tenin'Andriamanitra ny ifampitezantsika ao ary tsy mora, tena za miteny tsy mora miaraka aminay mivady. Mino moa teke tsy mora mamola vola olona atanjaka ra-panatsika, mamola vola olona ra-panatsika eto fa tsy mamola vola olona mpitoroteny na mpanao vavaka fanomboana. Fa za mbola miteny anareo mahareta. Tsaroako misy rahalam-piaranoam-pan'Andriamanitra taminay zay taloha, tena nanaiky ny faharetan'izany lela zany. Ny zavatra nanana pastera zay zareo fa lodomandro zay pastera zay, masika zay pastera zay, masika amin'ny mpininy amin'ny olona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao aminy. Dia ohatrany nanao tsy nety le rahalazy, ohatrany tsy navita ny toroteny sana ninona izay, dia mivory eo am-piangonana ny olom-bohositra rehetrarehetra, ny dekona, ny loholona, ny rehetrarehetra vory to dia natsoa le pastera izy. Tantara tena izy ty afianao aty tsagany ianao na ninona ianao tsy niloasan'Andriamanitra tamin'ny anina ohatry ny tena tsy vitako anina zao dia mitena anao mialahy ianao ato amin'ity fiangonana tena nisy zany teko zany mialahy ianao ato amin'ity fiangonana ty, raiso ny etanao tsy mpanompon'Andriamanitra tsarotsoinao no grany, raiso ny etanao dany ianao mivoaka azafady eo amasom-bahoaka rehetrarehetra eo tonga dia izy le rahalahy miaraka taminay za tsy voaka ka. Raiso ny etanao tsy mpanompon'Andriamanitra tsarotsoinao manomboka izao, fa atoranga ao izy le zay pastera tsy mila olona mbola milalao ara-panahy, misy zavatra apetraka anao ho an'Andriamanitra tsy nataonao, miala ianao teo amason'olona teo. Tonga dia izy le raha tena ataoko tsara amin'izay ny asan'Andriamanitra fa za tsy alaka, tsy ala ozy izy dia tsy niala izy teo amasom-bahoaka tena hoe menatra fa za ozy izy tsy niala. Inona nataon'ilay pastera vao niteny izy hoe tsy niala, nampanatsony vita ny fivoriana, nialany tsiny amin'izay tamin'ny teny nataony, nialany tsiny aminao izy nanao teny mahery taminao. Fa fantatra ankehitriny fa olona tena manina moa, tena olona tena manina moa, olona tena vonona androso ianao mitory-teny amin'ny sabata nanomboka teo nomeny toerana tena nomena andraikitra tena mahafinaritra be io rahalahy io. Izany hoe raha niala teo zany dia niala dia tsy mpanompon'Andriamanitra tsoa. Amiko aloha mahafolotra ihany le tenin'ilay pastera izay, mety hisy teny kambonareo hoe nenao ary ohatr'izany koa, za no mety tsy ohatr'izany ihany, mety mba ty amin'ny MP any mety miteny indraindray ihany amin'ny teny tsy fantatro, nareo mety azay tsara anahy mba teteny aminareo manao hoe fizahan-toetra izany fa io koa tsy natokana ho an'ny olona malemilemy io, ho an'ny an-danitra isika riavana. Za Andriamanitra ina nasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy fa nenjehana fa loza fa fahantrana fa mosary fa tena zany daholo tsika fa indraindray na fitenenana tsika aza dia mampiala tsika. Andraindray misy fitenenana efa amin'ny fomba mety tena hoe zahana mihitsy tsy handratra fa miala tsika. Tsy ho tonga amin'ilay dingana mihitsy ianao anontany hoe inona ary satria lalana lavitra io zany efa miteny aminao fa ny olona ara-panahy mahafantatra tsara ny tian'ny olona tongavana. Fantatry Elisa hatrany am-boalohany tsy hoe tsy fitiavany Elia azy ny tena hoe mijanona, fa Elia mila olona andimby azy
fantatry ely io plasy io fa tsy vitan'olona malezolezoka mora ampifendrifendron'ny ino zanaky mimpaminany kely ry dia miemotra. Mila matanjaky tsika ry havana, mila matanjaky tsika. Ahoana ny ahafahanao hiatrika an'ireny mpaniratsiry ireny? Zao nge zao ny olona tsy mihina kisoa zany amin'ny fivavahana zany tsiratsiran'ny olona hopain'ny olona afaka hiatrika an'izany ve ianao? Tahaka ny ahoana ny tanjaky ny tongotra ao hijoroanao io ho any an-danitra ianao. Ny ositsavo roeny zany tsy azo atao mavesatra zany hoe mitondra anjara androa zany mavesatra zany andraikitra zany mavesatra zany voninahitra zany misy iranakazay hoe vesatry ny voninahitra ao mavesatra zany voninahitra apetraka andriamanitra ao amintsika zany nefa nitombontsika malemilemy ho zakatsika be fa tsy maintsy olona matanjaka sy mijoro tsara ny afaka omenan'izany andraikitra zany. Hoy Jesosy tamin'ny Petera, ianao amin'ny Petera eto ambonin'ny ty vatolampy ity mahoroko ny fiangonana. Alleluia. Fiangonana naorin'ny Petera izao mbola iainantsika hatramin'izao zao. Fiangonan'ny fahamarinana. Ahoana ny ahafahanao mijoro amin'ny fahamarinana zao tsika tsara fantatrareo amin'ny terinandro ity tsika mety rapitso ezahana rapitso na rapakapitso anaraka fampianarana momba ny krismasy tsika. To dia atsitoko aminao deniny ety fa tsika tsy mankalaza krismasy, tsy fety ara-baiboly fa fanompo-tsampy avoleta ny fanaovana krismasy. Tamin'ny roa taona tadidiko tsara mihitsy nitory tepotsika ny mombany amin'ny krismasy. Nisy olona tena amiako amin'ny Facebook ao tena niteny mihitsy hoe zanaky ny devoly izay mivady reto satria tsy tian'i Jesosy, hoe tsy mba tian'ny anniversaire an'i Jesosy. Dia tentenao zakanao ve zany raha malezolezo ny tongotrao? Ho teneninanao daholo inge ty rehetrarehetra ty ho teneninanao daholo inge nareo secte nareo tena sinsisa ho zakanao ve zay? Nefa ianao mangataka anjarandroa teanao fahagagana ianao teo ampiasain'Andriamanitra ianao efa tsy miatra. Hoy le olona anankiray nangatabavaka tamintsika mbola nanana fangataham-bavaka isaky ny talata andefa lista le olona reto mba entina mbavaka pastera voalohany hanina faharoa hanina fahatelo hanina fahaefatra hanina fahadimy nisy lista be dia be any amin'ny farany am'izay zay fa dia mahay rezinareo mivady fa andeha atory aloha fa mbola hiasa maraina. Dia saika valika eo fa zanga miasa hariva zany hoe andefa le fangataham-bavaka fotsiny izy fa nanieno an'iny ary tsy ataony fa izy andeha atory fa miasa maraina. Fa za hitanareo io tsy miasa hariva miasa maraina koa fo maraina oatra anareo fa ndao rehefa mba samy hiaritra dia ndao hiaritra misy zavatra inge ambadika izao valisoa misy tombontsoa inge ambadika izao feretanao zao fa tsy verimaina inge io ianao zao dia mieritreritra tena tsy ampy torimaso androandro za teneniko anao hitsoko vavombelona aminareo isan'andro tsy ampy torimaso ary ny fotoana toriko kely fa za isaky ny alohan'ny atory dia mangataka Jesosy asanao no nataoko ataovy hitary ty alina ty atao voatriny hoe natory adiny valo Jesosy matsoreraka rapitso fa teneniko anao fo amin'ny maraina en forme tsara mihitsy ny mandeha miasa zany fo amin'ny maraina tsy misotro kafe fa en forme tsara satria maninona ny Andriamanitra tsy mamelana ho reraka izany. Alleluia. Dao arozy izy Elisa arozy izy sarotra nangatao ka rehefa raha mahita misaraka aminao ianao dia manao ihany zany raha tsy zany kosa dia tsy fanao. Andiny paraky ny vola ary raha mbola nandesy ny rezaka izy roalahy dia indro nisy kalesy afo sy sovaly avy ampisaraka azy roalahy ary iny niakatra tamin'ny tafidrivo tany an-danitra ary nahita izany Elisa dia niantso hoe rikako ny kalesy ny Israely sy mpitaingy sovaliny. Hitanao mbola Elisa ny nahita ny voalohany noho ny fifantohany Elisa ny nahita n'ilay kalesy afo zany ny ateo mifantoko zany aza varina be zavatra mahavarina antsika zao ao ivelany eo be zavatra mitombo zao zavatra mahavarina amin'izao tontolo zao fa oka ianao hifantoka andrandrao ny masonareo ho avy Jesosy. Ary rehefa lasa izy dia tsy nahita azy tsony izy dia niraisy ny fitafiana
ka nikiariny roa ary nalainy ny kapotiny Eliza latsaka avy teny aminy teny verina izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Eliza ny lasa fa navariny le akanjony le kapoty zany le par-dessus any Eliza zany tsy lasa fa nijanona teo fa izy ny lasa. Ny akanjo rehefa novainao anatin'ny ray mpivaso tsy ilay intsony iny ety an-tany ny ilana an'iny, any an-danitra tsy ilana fahakakany zany intsony, any an-danitra tsy ilana kapoty fanaovana fahakakany zany intsony, any efa makaina ny ataontsika. Alleluia. Ny baiboly io ary tsy ilayntsika intsony efa fa tenin'Andriamanitra, efa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, miaraka amin'ny Jesosy tsika ny an-danitra. Tsisy délivrance ataontsika intsony any, makaina sisany ataontsika any. Amen. Dia nijanona le kapoty. Inona moa ny dikan'iny? Inona iny? In'ilay ositra. Ary kapoty efa misy hery avy roeny ny mijanona iny. Inona atao hoe ositra. Alleluia. Dia nalainy le izy, dia niraisiny. Ary nanomboka teo ka le ranon'ny Jordana mantsy any ampita izy. Izy roa lahy nandeha tany maina dia niverina nikatona le rano dia nikorina teo le rano. Zany hoe tsy fahagagana ny ampitana teo, tsy maintsy fahagagana ny iverenana eo. Dia zao amin'izay ty mario amin'ny baibolinareo ty azafady indrindra tompo. Mpanjakam-pany toko faharoany dia ny 700. Dia niraisiny Elisa ny kapotiny Eli, le latsaka avy teny aminy dia nakapony tamin'ny rano. Nanomboka nanao ny zavatra nataony Eli amin'izay zany Elisa. Fa ity mba mario amin'ny baibolinao. Dia hoy izy, aiza Jehovah Andriamanitra iny sady kapohany. Dia hoy ny tena androany, eny Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa zany ka delita izy. Io fanontaniana io zany tena tiako marianao anatin'ny baibolinao hoe hoy le tenin'Andriamanitra, aiza Jehovah Andriamanitra, aiza Jehovah Andriamanitra iny ohatry ny tehiteny Eli hoe mba hitako eo amin'izay ary zany, aiza amin'izay ary le izy. Alleluia. Sao avana no tiako ampahelezana anareo. Maro ny zavatra mety tenevon'ny fivavahana nisy atsika teny taloha. Ohatry nandeha gony. Variana angaminareo miaraka aminay eto taloha tsy nisy zavatra nifadifadiana zany fa ohatry ny nety foana ve. Zao tsika jere lasa tsy nareo vehivavy, raharano nareo tsy hanao fitafian-dehilahy eto. Raharano nareo tsy hanao tafiana amin'ny tanjatanjaka eto. Zay lehilahy koa mba raharanany amin'izany. Zao tsika rasa mitandrina andro sabata, tsy mihinana zava-padina. Nareo vehivavy rehefa mivavaka amin'ny sarony to, tsy mankalaza Krismasy. Toy nareo inona daholo zany zany ny ravana eto amin'ny akira teo. Zany ny eto amin'ny fandarana andramika izao. Ao amin'ny baiboly daholo ny ahitantsika an'ireo. Tsy hoe nisy nitondra avay izy ireo fa baiboly izay nivakitsika hatramin'izay fa tsy nolalinintsika, tsy nohalalinitsika. Ao ihany ny ahitana an'izany rehetrarehetra zany. Dia nenareo miteny be zavatra tao, be zany eto amin'ny akira teo zany. Fa za teteny aminao, andramika izao, akatoavy izay akatoavinay. Andehano izay lalana andehananay. Fa rehefa tonga ny fotoana eo anoloan'ny Jordana ianao, raiso le kapoty. Latsaka avy eo amin'ny andramika, fandarana andramika izao, dia raiso amin'ny tananao, dia teneny hoe, aiza ny Andriamanitra ny andramika izao sady kapohy. Kapohy Jordana manoloananao io. Raha tsy misokatra io, nefa ianao nakatoa izay rehetra nitoriana taminao teto, nefa ianao tena ny fahamarinana izay nitoriana teto na rahanao atsakany sy andavana, dia teneny hoe aiza ny Andriamanitra ny akiradio. Alleluia, aiza Jehovah Andriamanitra ny akiradio. Dia kapohy io Jordana manoloanao mety aretiny io. Kapohy amin'ny kapoty. Izay nilatsaka avy amin'ny fandarana henonao isan'andro reto. Kapohy amin'ny finoana izay voarainao avy amin'ny fandarana isan'andro toriana aminao eto. Kapohy. Aiza ny Andriamanitra ny akiradio sady kapohy io olana io. Aiza ny Andriamanitra ny akiradio sady kapohy io problème mamatipatotra anareo isan'andro io. Raha tsy miva dia miverena aty aminay dia avoe gazety hoe fampianarana tsy mitondra makaiza, fampianarana tsy mitondra vahaolana, fampianarana tsy manasitrana retana. Fa le ny Elisa
tonga dia nisokatra eny erisako ny kapoka ny rano dia nisaraka roa zany kadenity izy. Io baiboly, io fahamarinana, io fankatoavana io nentinay mivady nandeha nanomboka tamin'izany mandraky tiny androany 40 taona lasa zao ary nanokatra Jordan teo anoloanay. Nahoana tsy sokatra ny Jordan anao? Avy naharitra ianao, nakatoa ianao, raiso amin'izay ny kapoty dia kapoy. Dia antany hoe aiza ny Andriamanitra ny akila teo, aiza ny Andriamanitra Jehovahandriamanitra ivavahany lehilahy solasola isan'andro io, mahavonjy ve sa tsy mahavonjy, aiza fa ho hitanao izy. Ampiranao ary aho hoe angatao fa omeny anao zany. Ho tahin'ny tompony antsika mianakavy. Angala
Amen Jesosy. Misaotranao zay Jesosy amin'ity fotoanandroany ity. Misaotranao Jesosy raha afaka nifampahery tao anatin'izany toriteny zany indray zay. Tonga teto ianao ny teny taminay. Nanarika teto ianao fanahy masina, nampahery anay. Mifaharetana izay. Ataovy misisika azaveranao kivy ny teny ny zanaky ny mpaminany sy ny mpamendrofendro. Ary meo fahasahina angataka zavatra sarotra. Ry havana, raha maharitra ianao amin'Andriamanitra, mangatana teny zavatra tsy sahan'olona angatahana ntsony azy. Amin'izao fotoan'izao misy ny olona efa mampio ny tena, takany hoe ny aina ny herin'Andriamanitra ry havana. Fa isika andao hosa angataka zavatra sarotra. Mialohan'izany, andaontsika haritra. Andao tena haritra. Andao hijoro. Andao le olona le tsy azo, tsy lahitra kisoka reny tsika. Tsy azo avilivily. Fa tena hoe olona mijoro ary vonin-kandroso. Tsy hiala, tsy hodina na ho aviana ho havanana. Hibanjina an'Andriamanitra ry havana. Afaka mahazo anjarandroa ianao. Tena azonao atao zany. Andao angatahantsika. Efa niaritra teto ihany tsika, andao angatahantsika ry havana. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia mangataha ianao na dia zavatra hitanao fa sarotra azy androany. Dia teny aminao hoe mbola manana fahasahina angataka ianao. Raha hitanao hoe za Jesosy, za nge Jesosy tena naharitra. Za Jesosy tena naharitra teto. Za Jesosy tena nakatoa. Beny nanakivy Jesosy, beny namendrofendro. Nandalo teo daholo ny zanaky ny mpaminany rehetra na havana na namana ny teny namendrofendro mba hialana amin'izao fanarahana ny fahamarinana izao. Fa mbola io ianao io. Inona ny tsy efa teny azonao? Inona ny tsy efa fanivahivana tsy tazo anao noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny fivavahana. Fa mbola io ianao io. Mampahery anao androany, mangataha zavatra sarotra. Efa niaritra an'izay ihany, mangataha zavatra sarotra. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao, avelako andeha ny zava-maneno. Manana droit ianao amin'izao fotoana izao, angatao ny zavatra sarotra. Hoy elia hoe sarotra zany, nefa omeko anao ihany. Tenen'i Jesosy ihany. Angataka zavatra sarotra. Savia mivavaka tsika. Ianao malala inona ny zavatra sarotra. Hitanao tsy sahanao nangatahana hatramin'izay. Efa naharitra ianao ankehitriny. Angatao. Fa omenanao zany. Misaotra Jesosy. Misaotra sahady ny amin'ny valim-bavaka izay ho ataonao. Misaotra sahady ny amin'ny zava-tsoa rehetra izay ho ataonao Jesosy. Fa tena tsara.
aina Jesosy. Faly zay Jesosy miaritra eto aminao eto. Maro ny zavatra nataonay taloha tsy ataonay intsony zao, fa tsy mampaninona anay zany Jesosy, fa maminay ianao. Miandrandranao zay, tafionerinao zay. Sotra Jesosy. Samy mivavaka, samy mangataka. Mahareta ry abana, mahareta ty andao andefa mila miazakazaka sika, lavitra ny lalantsika. Tsy mora ny makany an-danitra, fa azo atao tsara makany an-danitra. Amen Jesosy. Mialohan'ny karahantsika ny an-danitra dia men'Andriamanitra antsika ny anjarandroa, dia olona ampiasain'Andriamanitra be ianao. Mangatazava-panahy eo Jesosy ampiasao aho. Meo any anjarandroa fa mba te hanasitrana marary aho, te hampahery ny kivy aho, te hitory ny filazantsaranao aho. Halleloia. Te hideranao aho Tompo. Mangatazava-panahy zay vao zavatry ny nofo. Teny nisitrano ty aretiko ty Jesosy, alaminy ty tokantranoko ty Jesosy. Sokafy amizay Jesosy ny lanitra, ataovy lavitra ty fahantrana ty. Ireto ady tsaiko Jesosy, petrako aminao. Zava-tsarotra ny angatahako aminao Jesosy. Azon'Andriamanitra atao tsara manao an'izany aminao. Hitany ny faharetanao, hitany ny fankatoavanao. Sotra Jesosy. Tsisy miafina aminao ny fiainanay. Halleluia. Angatahako aminao Andriamanitra dia zao hoe azavelanao misy latsaka, azavelanao misy atsaingohan'ny devoly zay teny rehetra nitoriana teto androany, fa mba hanakery aminay tsirairay avy. Ka moa avy zato tena tena anatinay tsirairay avy amin'ny devoly Satana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'ireny azy. Ny anaranao Jesosy, ny anaranao Jesosy. Mihoatra noho izay nieritreretinay sy nangatahanay dia ho ataonao, satria Andriamanitra manome malalaka ianao, manao mihoatra noho izay nieritreretinay. Sotra raha eo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenentsika. Ndao mpandrotsika raha latojo hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha latojo. Jesosy pastera dia araka hivavaka atsika. Jesosy malalo soda betsaka ny amin'izany porteny androany zany indray Jesosy. Tena hoe mahavelo-panantenana satria mampiakatra indray ny ara-pinoana Jesosy, dia tena hoe sana angataka zavatra ngeza Jesosy Elisa, tena koa androany tena hoe angataka zavatra ngeza amin'io Jesosy. Misaotra satria omeno fahalalana, omeno droit ahafahany mangataka an'izany zavatra zany Jesosy malalo. Dia tena hoe ampitomboisy ny ara-pananay hoe toy miakatra Jesosy, miakatra ho tonga any aminao mihitsy Jesosy, mipahaka aminao te ahitanao any anay Jesosy, te ho iny ambony avo. Ara-pananay Jesosy malalo, ampio ahy ankatoanao Jesosy, ahipikitra hatramin'ny farany, banjina Jesosy satria raha tsy mibandina hatramin'ny farany Jesosy fa verena mpandehanana iny dia tsy dikany ihany Jesosy, fa teo aritsy tamin'ny farany tahaka ny misy zany joro teo mpamendry felo teo ny rehetrarehetra Jesosy, fa nandrosaka amin'ny farany izy tany Jesosy, tena nandrosaka amin'ny farany, androsandroso foana Jesosy amin'ntaonao Jesosy, tsy veridalana zany androso. Ianao misy ny andosika anay Jesosy, hosorana Jesosy, azo fehoy anay zany Andriamanitra ny andramika izao, Andriamanitra toriana eto Jesosy, tahaka nataony Elisa zany hoe nikapohany rano dia aiza ny Andriamanitra Eli, dia tahaka izany koa mba hiteny aminay androany, aiza ny Andriamanitra ny andramika izao. Tena hoe asa amin'ny fiainanay no Jesosy, hanao fahagagana amin'ny fiainanay no Jesosy malalo. Amen. Dia hoentiko ambavaka manokana Jesosy ny firenenay, tena hoe hitrena Jesosy fa sarotra hoe firenena ray tonga dia mivavoko,
fa tahaka nangatany hita zavatra kely nangatany noentiny ampinoana dia zany koa tsosy ny angatahako androany jesosy zavatra sarotra tena hoe ianao ny anatanteraka zany jesosy mba iovako jesosy firenenay hoe tinaim-bavaka eto foana fa ianao ny asa ny jesosy raha ny tananao mahery jesosy ny miasa azo natao Elisa nangataka anjaran-doha azo natao koa jesosy mangataka mihitsy hoe Madagasikara ray manontolo mihitsy tsy hay hoe anjara firy zany fa ray manontolo mihitsy jesosy iovako jesosy ny fanainao masina mikasika ny herinao jesosy ny latsaka ny ampony tsirairay avy jesosy tena hoe hiasa ianao satria raha tsy herinao jesosy miasa tsy dikany tsy hita hoe anahoana fa ianao misy ny tena hiasa jesosy atombo ny ara-panahy indrindra mba aniry zavatra ara-panahy ny firenena fa tsy zavatra ara-nomompona jesosy dia ianao ny ampiakatra ny ara-panahy hiakatra ambony amin'ny avy jesosy eo dia eo jesosy mety hoe tsy mana-sakafo jesosy mampalahelo eny an-dalana iny jesosy dia ianao ny anome sakafo an'ireny tsy manana reny jesosy ahoany tsy manan-kelofana jesosy dia ianao ny anome tafo an'ireny jesosy dia ianao ny tsinjo an'ireny jesosy fa voro-manidina jesosy tsy jovinao dia mainka afanay indray jesosy hainao no mitsinjo avanay jesosy malalo hoentiko mavaka manokana jesosy ny ankonanay jesosy ny dada mama ny zoky zany jesosy azy any Madagasikara rehetra jesosy malalo dia mpahazo ny masonao jesosy satria ianao dia efa niteny faminoany jesosy koa dia oponjely ianao sy ny ankonanao hoentinay mbavaka manokana ny ankonanay ny fireneny ray manontolo mihitsy jesosy hatramin'ny mpitondra hatramin'ny rehetrarehetra ny gouvernement jesosy ny rehetrarehetra dia mba ampaipao any voninahitra ao ny fahasoavanao ianao jesosy mamosaka ny masoandro mamposaka masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy dia ianao koa mamposaka ny fitahinao amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy hoentinay mbavaka manokana mba hitsinjo jesosy andreo firenenareo mba hitopy any Madagasikara ny masonao jesosy malalo hikasika ny fanahin'olona tsirairay avy any jesosy malalo dia masipifasam-panahy jesosy dia misoratra jesosy malalo voninahitra dia eonao fisandratana dia eonao jesosy tianay be anao jesosy tianay amin'ny fonay rehetra amin'ny sainay amin'ny fanahinay rehetra jesosy malalo dia ampinao ny fonay jesosy tianao ampilatanao izany firenena izany misaotra betsaka jesosy malalo voninahitra dia eonao raha tory any tsirairay avy dia any torimasomano jesosy eo izay fotoana rehetra laninay teto jesosy ny inona ny teninao dia ianao ny anonotra an'izany avy-folo eny ka raha pitso maraina nay iray fo maraina dia azo very sy tanjaka miramirana ahafahanay miandrika ny tontolo andro rapiso dia misaotra jesosy malalo voninahitra dia hoanao rirany halleloia amen. Halleloia mankasitraka indrindran-dralatojo tanaty-bavaka matsiro izay netiny teto tao amintsika teto tamin'ity androany ity dia Andriamanitra manankiray pasoalana mahaly fitianao rahalahy tojo dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra misaotra ny mpandray anjara rehetra androany nambavy Zamina bavaka fanombohana nambavy Hortensine tamin'ny toriteny rahalahy tojo tambavaka amin'ny firenena Jesosy mahaly fitiantsika rehetrarehetra misaotra nareo koa nahatra teto satria tsy tetonareo dia nangigina rehetra teto izay dia abolosika amin'ny rahalanitra jesosy dia rahapiso indray tsika eo neto rahapiso moa ny tenako tsy miasa dia mba zahako mame fotoanareo rahapiso amin'ny 3 ora riva anatin'ny takariva mahafinaritra izany hitarika fotoanao efa mataona indray sy nitarika fotoana dia mba hitarika fotoanao ary hitoriteny fitya rahapiso amin'ny takariva mahafinaritra amin'ny 3 ora dia aorianan'izany amin'ny 7 ora sasany alina dia mbola eo neto indray tsika miaraka eto rahapiso na zany na zany tsika no misaraka fa ny fiarahantsika tsy tapaka raha miditra amin'ny site web-ny Akiradio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com samy tahiny tompo samy mahery daholo halleluia amen.